Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manampahaizana anankiray manao hoe atsika rehetra io dia samy tsara na ratsy ihany koa fa miankina betsaka amin'ny olona izay mitantara antsika any amin'ny hafa. Raha olona mankaty antsika no mitantara antsika any amin'ny hafa dia ny hatsarana sy ny zavatsoa rehetra vitanao ihany no entiny sy ampitainy any amin'ny olona ka lasa mankaty anao na dia tsy mbola hitan'izy ireo aza anao amin'izay fotoana izay. Fa mifanohitra amin'izany kosa ny olona izay mankahala antsika. Raha ny olona mankahala antsika kosa no mitantara antsika any amin'ny hafa dia ny zavatra ratsy sy ny fahadisoana kely vitanao ihany no mba entiny sy ampitainy any amin'ny olona. Hany ka na dia olona tsy nahitanao aza efa mankahala anao sahady vokatra n'ilay fitantarana diso sy ny haratsiana tonga any amin'ny olona izay miaina. Noho izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islama. Tadidio tsara fa noho ny fantokafantsika diso tafahoatra ny olona izay tiantsika na ny manampahefana na mpitondra fanjakana no nahatonga azy ireo tsy rehefesy mandidy ankehitriny. Satria mahita tenan'izy ireo fa mendrika tsara tsy manao adisona mihitsy vokatra amin'ny fitantaranao ny zava-pisoa vitany any amin'ny hafa. Nefa nytadidio ihany koa fa na dia ratsy tahaka nahoana ny olona anankiray dia misy ihany ny hatsarana vitany teo amin'ny fiainany. Ohatra amin'izany, isika rehetra dia mahay Firaona. Izy dia anisan'ny nanao tsindry azo lena ary nanjanaka sy nanandevo an'ireo zanak'Israely na efa-jato taona mahery ary niantso tena ho zanahary sy namono olona maro teo amin'ny fiainany. Fa misy ihany ny soa vitany dia nitaiza any mpaminany Mosa alayhi salam nanomboka tamin'ny fahaterany ka hatramin'ny fahatanorany izany Firaona izany. Midika izany na dia ratsy aza ny olona anankiray hita ihany ny foma olombelona misy hatsarana kely ihany ao am-pony ka nanao asa. Noho izany rehefa mitantara amin'ny olona anao dia aza mandokandoka be fahatany ny olona izay tianao fa hahatonga azy eo pefy eo amin'ny fiainana. Ary ihany koa rehefa mitantara olona halanao mba tantarao ihany re ny zavatra izay mba kely soa vitany teo amin'ny fiainany mba hahatonga anao tsy andany loatra rehefa mitantara any amin'olona. Satria mantsy rehefa mitantara antsika dia mbola ho anontaniany zanahary antsika ihany ny zavatra rehetra izay nitenentsika. Ary misy moa hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay miteny manao hoe raha ohatra ka mino ny fisian'ny zanahary ianao sy ny andro farany dia mitenena tsara na mangina. Rehefa tsy tantara tsara, tsy teny zavatsara momba ny olona anankiray dia aleo mba mangina tsy azahoana fahotana eo ohatran'ny zanahary so dia lainga sanatria ny zavatra izay tantarainao any amin'olona ka lasa ny olona tsy mbola nahita ny olona tantarainao mankahala azy, mandefa ozona ho anazy, mandefa doa ratsy ho anazy nefa mety olona tsara ihany zeny fa ianao mihitsy no mankahala azy ka ny mety tatitra ratsy ho an'izany olona zany. Zay ngamba no mpampatsahivantsika tamin'ity androany ity fa inshallah abonneo, partageo ity vidéo ity ahazoan'ny hafa tombony ary mba hampiova kely izany hafatra zany eo amin'ny fiainany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.